ny tena fiainan-dra malagasy. Ety ambany ala itosy indray no hitondrananao anio eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Ifeno reny mpianakaviana iray manambady aman-janaka mivarotra ronono soa ho asa fivelomany. Hitantarany fiainana izy sy ny fahasahiranany manoloana ny fahasarotan'ny fiainana eto Madagasikara. Teny anaraka manana vady sady manan-janaka teno ny zanako roa ny mianatra ny zokany fa le farany mbola tsy mianatra eo amin'ny tete ambany ala fa nofatrano ny fatranonay dia fahalala isam-bolana dia ny jiro akoatran'izay ny asan'ny vady dia lavazy dia indraindray izy mitondra ny patrony mandeha. Vao mifomarainy feno dia manao ny asa mandraraha rehetra ao tokantrano ao, mahandro sakafo, mandamo trano, mikarakara ny ankizy sy ny sisa. Rehefa afaka izany dia mandeha manatitra mpianatra sy miatsena. Rehefa tonga ao an-trano izy dia avy dia mikarakara ny entana ao amidy, manendy mofo sy mahandro ronono. Hita ho sarotra ihany ny asan'ny feno, kely ny tombony azony sady tsy mandeha ny tsena. Vokatry ny tsy fisian'ny asa atao dia lasa maro ny olona no mivarotra zoza tahaka azy, any ka tsy maraka intsony ny mpanjifa. Mivarotra ronono soja zany raha taloha dia azo atao mahavelona tsara, tena mahavelona anao. Fa amin'izao izy efa be dia be izy manao dia lasa mizara le kila dia mikenya magnaraka an'izay koa mifanjifana dia tsy maintsy magnania entana anao mitsena mangina. Rehefa mivarotra indray arakaraka ny tsena izany io diako. Rehefa mba mandeha ny tsena dia indraindray aho amin'ny enina sasany dia mba mody. Fa rehefa tsy mandeha ny tsena indraindray aho amin'ny valo izay midiny avy any ambony any makate. Efa samy misy olona mandeha koa amin'iny lalana azareny manzangazanga. Tahaka ny ankamaroan'ny malagasy dia tena mahatsapa ny fahasahiranana misy eto Madagasikara feno ary anisany miaina izany. Lanja makatra fa tsy lanja mety. Sahirana ny vahoaka na mivarotra, sahirana mpividy koa, sahirana satria ny vola tsy misy, ny karama tsy misy eny tsitako izany samy manao izay hinanany angamba, samy eo ambany tafitrano eo izany tsirairay fa tsisy hoe tokantrano hoe mohaka hoe izay tsy nihinan-kanina tamin'ny maraina fa rehefa tsy mihinana anao dia niasa anao ataonao io. Resaka fitafiana zany izay problema be amin'ilay zanako izany. Miady foana izay raha vao mandeha tsy mahazo foana izy. Anisan'ny olana lehibe ny eo amin'ny resaka fahasalamana. Tsy dia mahazatra amin'ny feno mianakavy ny manatona toeram-pitsaboana rehefa tojo ny tsy fahasalamana, vokatry ny alafin'ny fitsaboana ankehitriny. Ilay zanako kely farany iny no matetika marary dia ilay vadiko. Izay nefa tsy dia mandeha any amin'ny dokotera fa indraindray mividy fanafody kely fotsiny dia misotro rano matetika dia afaka raha sy hoe tena fa hoe aretina tena efa grave izay vao makany amin'ny dokotera. Ianao izao efatra alina 5 alina no entinao any lany nefa indraindray ilay aretina anao tsy afaka. Aleo dia manao hevoka anao dia manao mafana tsara dia misotro rano matetika dia salama. Asa na vokatry ny fahantrana diso tafahoatra fa toa efa raiky tapisaka amintsika malagasy mihitsy ny fialonana, taratry ny fahasimban'ny fiarahamonina izany. Tonga anay hifindra tetya dia ny tsenanay misy ny gafy. Nanareny olona maloto teo an-tsena dia lasa maty ilay tsena satria izay tao anatina trano kely dia namofa tsena izay tamin'ny mipetraka tainy. Dia nanareny olona maloto tao anaty tsenanay dia lasa satria moa hany-masaka ny amidinao dia izy masisy dia farany lasa nitady tsena izay no nahatonga anay hifindra ety. Ny antony nahatonga an'izay resaka fielona. Mba maniry ny ho tafavoaka amin'ny fiainana moa feno mba te ho afaka amin'ny fahasahiranana izay toa efa zary mahazatra azy ka arahiny tsikitsiky iny foana. Ny fanalika izany dia mba teo tafita amin'ny fiainana izay ny fanindrika. Ny famaritako an'ileo eo tafita dia mba hanana ny ampy dia mba hadevery tsenako.
samy manao izay ho afany raha malagasy mba hahafahany miaina sy mivelona. Iza tokoa moa no mba hitsetra fa dia samy manao izay hinanany tokoa. Ny tena fiainan-dra malagasy.